Vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety tsy mba asa eny ary avana malala dia amin'ny fofian'ny fifaliana no iaonako indray amin'ny tsika menakavy amin'ity fotoana tsara be sady mahafinaritra nomeny tompo atsika ity andray fampianarana sy fampaherezana torolalana avy amin'Andriamanitra indray tsika androana isy loha hevitra lehibe fanontaniana mipetraka izay ho ampianariko androany hoe mifamatotra amin'inona ary mifamatotra amin'iza ny fiainanao mifamatotra amin'inona ary mifamatotra amin'iza ny fiainanao ndolo ivavaka tsika dia ao anatin'ny fampianarana no hidirantsika lalindalina izay loha hevitra ariko avana izay makatsitrika indrindra tompo satria Andriamanitra lehibe Andriamanitra mahagaga Andriamanitra tsy mivoamaly sy ny ary mandrakizay ianao ankehitriny zay tompo iain'ny feonao iain'ny teninao mampianaranay ampafantaro anay ny sitraponao ampafantaro anay ny lalana tokony izorana ampafantaro anay ny programanao sy ny fahamarinana mitenena aminay Jehova fa vonina iain'ny mpanomponao misaotra indrindra tompo amen Jérémie toko voalohany no vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Jérémia toko voalohany andinin'ny fahadimy manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny andinin'ny fahadimy zao ny vaky ny tena andinin'ny fahefatra tonga tamiko ny tenin'i Jehova nanao hoe atry ny fony anao tsy mbola noforoniko tany an-kibo no efa fantatro ary atry ny fony anao tsy mbola teraka no efa namasiniko sy ny tendreko ho mpaminany ho an'ny firenena averiko indray mandeha tonga tamiko ny tenin'i Jehova nanao hoe atry ny fony anao tsy mbola noforonina tany an-kibo no efa fantatro ary atry ny fony anao tsy mbola teraka no efa no amasiniko sy no tendreko ho mpaminany ho an'ny firenena izay tenin'Andriamanitra tantarany Jérémia zay no hitondrantsika voalohany aloha ny zavatra zay tokony ho resahantsika eto fiainan'olona maro no mametraka fanontaniana indraindray rehefa tena mivavaka ary mitady an'Andriamanitra kanefa ny ao anatin'le fitadiavana an'Andriamanitra sy ao anatin'ny vavaka dia ohatrany hoe mifanohatra amin'ny zava-misy foana ny zavatra mitranga tsy mety tena afa-po mihitsy amin'ny fiainana mivavaka nefa ny arakaraky ny vavahana no vao maika ohatrany hoe miamaizina ny tany aman-danitra mampametraka fanontaniana indraindray hoe mihainy vavaka ve Andriamanitra misy ve Andriamanitra maninona ny fiainako no ohatrany tsisy mangirana mihitsy satria dia tena maro amintsika tokoa manko ny tena mitady an'Andriamanitra miditra am-piangonana nefa no ohatrany hoe aiza ihany ary ny valiny ty vavaka ataoko ty aiza ihany ny vokatra ty vavaka ataoko ty tena Andriamanitra ve dia tena manao zavatra ihany amin'ny fiainanay sa manahoana fa indraindray dia tena hoe mangidy ny fiainana tena tsapanao mihitsy hoe tena tsisy marina amin'ny fiainanao tsy hitanao zay marina amin'le fanompona an'Andriamanitra ny tena marina ry havana ampianatra antsika ity fampianarana ity mety isy volume 1
volume 2 ary volume 3 zay zany ity fampianarako ty mety isy hatrany amin'ny volume 3 na 4 mihitsy iresaka momba ny atao fifamatorana hoe mifamatotra amin'iza ny fiainanao na mifamatotra amin'inona ny fiainanao satria misy mpino kristianina na de efa mivavaka aza dia mbola misy zavatra manidy azy any mbola misy zavatra mamatotra azy any ary zany no mahatonga azy tsy mety mahita mangirana mihitsy na de mivavaka amin'Andriamanitra azy zany no mahatonga azy mbola misy ozona mihitsy ozona mihitsy mamatotra amin'ny fiainany mamatotra ny tokantrano mamatotra amin'ny fanambadiany mamatotra ny akohonany mamatotra ny zanany mamatotra ny piraitam-po aminy de misy ozona mamatotra azy io manko ry havana de tena tsy tongatonga ho azy itsika hoe mbola voafatotra sy voakeja ireny androany a dia iresaka momba ny hoe fifamantorana hatrany amboka hatrany anaty kibo eto raha mijery nyity tantara ny Jeremia ty tsika dia zao ny tenin'Andriamanitra tenin'ny Jehova tamin'ny Jeremia mpaminany hoe hatry ny fony ianao tsy mbola noforoniko tany akibo no efa fantatro ary hatry ny fony ianao tsy mbola teraka no efa noamasiniko sy notendreko ho mpaminany ho an'ny firenena hoy ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Jeremia hoe ianao mbola tany anaty kibo ane mbola tany anaty kibony mamanao no efa noamasiniko ianao efa notendreko ianao mba ho mpaminany ho an'ny firenena mbola ianao tany anaty kibo de efa nifamatotra taminao a de efa nanendry anao a mbola tsy teraka akory ianao fa mbola nitorotoronin'ny ray aman-dreninao de efa nifamatotra taminao a mbola ianao tany anatin'ny kibo ry havana malala Jeremia zao dia nifamatotra tamin'Andriamanitra tsy izy efa 20 taona vao nifamatotra tamin'Andriamanitra tsy izy 10 taona tsy izy efa 70 taona no nifamatotra tamin'Andriamanitra na 80 taona fa mbola tany anaty kibo izy de efa nifamatotra tamin'Andriamanitra i Jeremia ho lasa mpaminany ho an'ny firenena tamin'izany fotoana zany izy mbola tany anaty kibo de efa nifamatotra tamin'Andriamanitra Jeremia zay fa misy karazana olona ndray koriavana vao tany anaty kibo izy de efa nifamatotra tamin'ny devoly vao nifamatotra tamin'ny devoly ny fiainany ary misy fotoana rehefa nifamatotra tamin'ny devoly izy de mandra-pahalebeany de nifamatotra tamin'ny satana ny fiainany misy amintsika manko ry havana nampijery n'ity fandarany ity ny ray aman-dreninao mihitsy no namatotra anao hatrany amboaka efa nare vehivavy anankiray zay any resaka tamiko de zao ny teneniny taloha amin'ny pasteur ozy izy nanambadiko ny vadiko za moa izy mba efa nalalan'Andriamanitra ihany nafantatra an'Andriamanitra fa ny vadiko pasteur ozy izy tiako loatra le lehilahy niaraka tamiko le vadiko dia nanaiky azy ary rehefa tonga tany amin'ny ray aman-dreniny zay ozy izy niseho tany amin'ny rafozako dia tsy nanaiky ozy izy ny rafozako rehefa alohany anaovana ny mariage fa tsy maintsy nakany amin'ny fasany zay nakany amin'ny fasany zay mivady niaraka tamin'ny rafozako dia nanao fanekena teo amin'ny fasana ary anisan'ny zavaratsapako pasteur ozy izy de ny hoe nanao fanekena teo amin'ny fasana teo zay ary dia nampifamatorina teo ny fanambadinay hoe eto anatrihan'ny razana eto anatrihan'ireo fanao anatin'ny fasana de mifamatotra hatrany amin'ny taranaka de mifamatotra amin'izy ireo zany hoe melohany anaovana ny mariage tany am-piangonana de nampifamatorana tamin'ireo fanahana razana tamina fanahana fahafatesana tamina fanatao anaty fasana izy mivady ka le rafozany ao izy mbola
tena mity milalao ody ratsy reny mbola tena nao anatiny mihitsy le fianakaviany de hoe raha ianao raha iditra vonantonay ana de tsy maintsy manaraka amin'ny fombanay de za ozy izy mba efa nalala ihany any sitrapon'Andriamanitra pastera fa saingy zao nentin'le fitiavam-bady hoe zay mo fomba andrareo de andao ary anaraka dia nitsofoka tao anaty tsy hoe nitsofoka tao pasana fa teo vila fasana de eo zany no nampifamatorona teo izy mivady ary tsy izy mivady ihany fa hatramin'ny taranany fa lazay koa aminareo ry havana fa za mivehivavy zany terina zanak'olona mba nanana ny maizy azy any fa tena tsisy mangirana pastera amin'ny fiainanay mivady ozy izy hatramin'ny dirana tao anatin'ny tokantrano tsy misy mangirana toto tsy nitrosa potiky ny fafahambaraka zay zavatra atao rehetrarehetra mandeha kely de mifara amina fampitehana ohatrany hoe mandely izy mampiasa vola ampandeha azy de rehefa eo mpandehanana am'zay izy potika de zay vola rehetrarehetra nampiasaina atao miara-potika fa tsy hoe mba miverina kely akory rava ny fiainanay izay mivady miady lava ohatra misy fanamana-korotana lavo zany tamy voavoaloha zay mivady hoe mpifakaty tsisy ohatry zany fa noho ny taty aoriana tena mpivady miady lava tsisy ohatry zany ary misaraka matetika ary hatramin'ny zanany de ny zanakay pastera ozy izy ohatra ny doto daholo ny zanakay mivady telo mena-dany zanany fa tsy maininina ny ampianarana donto tena hitanao pastera ozy hoe misy fanamanarona ny sain'le zaza misy mana fanamanarona ary tsy mba zaza anakiray raha mba le anakiray tsy maninina fa izy telo mena-dany samy donto daholo ny lohany ny sainy samy tsisy ninina miditra amin'ny lohany ampianarana de gaga mihitsy zay pastera fa inona mihitsy ty zavatra nahazo ny ty rehefa niozoina ry havana malala de zao nisy fifamatorana tao anatin'le mariage ka na de mbola tsy teraka ary le zaza mbola tsy teraka mbola tsy nitorotoronina akory mbola tsy tiniditra atao anaty kibo de ozy izy ny tenin'Andriamanitra eto hoe atsy ny anao fony tsy mbola noforonina tany akibo no efa fantatro Andriamanitra ny teny an Jeremia efa fantatro mbola atao kibo anao de efa fidinao mpaminany fa ny devoly koa ohatra zany satria izy mivady nanao fifanekena tao anaty fasana nanao fifamatorana tamy devoly fifamatorana pacte fifamatorana tamina fanahy teo amin'ny fasana de na de mbola tsy teraka ary le zaza mbola tsy nitorotorona le zaza tao akibo de efa nisy fifanarahana fifamatorana tsany anatin'ny kibo de zany mahatonga an'le zaza donto ny lohany tsy maininina tena misy fanahy manakorotana le tokantrano tsy mety daholo zay atao potiky ny trosa potiky ny fafahambaraka tena hitanao hoe misy zavatra mamatotra satria tadidio nisy fifamatorana tao fifamatorana tamina fanahy ary io anisan'ny zavatra manahirana be ry havana be da be ny olona no mbola voatrany ambohaka no efa nisy zavatra namatotra azy izy mbola voateraka no efa nisy zavatra namatotra azy izy mbola tany akibo no efa nisy fifamatorana natao taminy i Jeremia nifamatotra tamin'Andriamanitra fa misy olona voavoany ambohaka de efa mifamatotra tamin'ny devoly mifamatotra amin'inona ny fiainanao mifamatotra amin'iza ny fiainanao misy olona trany ambohaka de efa mifamatotra amin'Andriamanitra fa misy olona trany ambohaka de efa mifamatotra tamina devoly zany ange no mahagrave be hitanareo ny hoe misy zaza sampotsampona tampoka reny teraka na be lobe izy io na tratran'le mikarankona kely reny le hitanareo le autiste ozy tsika na ohatraohatry zany na izy io misy reny le tratrina eny mikarankona kely reny sy le atrinany reny de na izy io le marary ohatraohatran'zany hoe mararirary lava jerenareo ange ry havany ry ray aman-dreny fa raha nanandrany ianao nanala zaza nanala an'le zaza tao anatin'ny kibon'ny vadinao tao anaty kibonao tao raha nabavy nanala zaza ianao ka tsy afaka io zaza io nezahanao nalana mihitsy nezahanao natosiky nezahanao nalana mitady ny hevitra ianao nalana ary rehefa nanandrana nanala nefa tsy afaka de za miteny aminao raha nabaviko mijery an'ity fandarana ity raha lahiko mijery an'ity fandarana ity fa misy fetraky any an'io zaza io de jerenao le zaza fa lasa na izy io marary lava
na io miditra hôpitaly isam-bolana na io misy klema na io misy zavatra tena atao hoe zavatra marary azy na io tratrana andro be na io tratrana fanahy tena zava-dozy hoe ezahanao mihitsy hoe tsy mirinao zazy io ary nitadiny fomba ianao ipopinana nalanany tao ianao mihitsy zany le ray aman-dreny no ny fanaraka tamin'ny devoly tamina fanahy hoe halako ty zazy ty asoroko ty zazy ty tsy tiako ty zazy ty efa nisy fifamatorana tany ambroaka hoe ahilikiliky ty zazy ty any ka rehefa lehibe fatarongeny tantaranao le hoe mety hoe maromaro anaka nareo maromaro anaka nareo mpiray tapo de nisy fotoanany hoe andeandaniny mba anytany io ny ray aman-dreninao hoe satria misy fotoana mety mifanarakaraka nareo de ianao ohatrany donto velona io ianao ohatrany marary lavy io ianao ohatrany tsisy zavatra mangirana io ianao ohatrany tratrana fanana fanilikiliana io antany io ny ray aman-dreninao nge dada sy mama sao de mba saika analanareo ary aty sao de mba saika analanareo ary aty fa hoe maro anaka loatra nareo de saika analanareo fa tratrana fanahana fanilikiliana zany hoe hatrany ambroaka de efa nisy fanana fanilikiliana fanilikiliana hoe alahoany any ka rehefa tratrany le fanana fanilikiliana ka na de efa lehibe ary na de efa manambady azy na de efa miasa ary de ohatrany eo foana le fanana fanilikiliana ohatrany misy aretina lava zany ohatra misy zavatra mamatotra lava zany satria hatrany amboaka de efa misy zavatra tsy milamina mila fatarina ry havana malala hoe mifamatotra amin'inony ianao ary mifamatotra amin'izy ianao raha mijeritsika zao ny bokyny Jeremia azavady mpitsara zavazy mpitsara toko fatelo amby folo mpitsara toko fatelo amby folo naterahany Samsona vehivavy anankiray izy ty vadina lehilahy atao hoe Manoa vakiko ane eo amin'ny andininy mpitsara toko fatelo amby folo andininy faharoa ary nisy lehilahy avy tany Zora amin'ny fokony Danita Manoa ny anarany ary momba ny vadiny ka tsy niteraka ary ilay anjelin'i Jehova nisy eo tamin'ny ravehivavy ka nanao taminy hoe indro momba ianao ka tsy niteraka nefa anananaka ianao ka hiteraka zazalahy koa mitandrema ianao akehitriny ka aza misorotovaina toka ary aza mihinana akory zay zava-padiny fa indro anananaka ianao ka hiteraka zazalahy ary tsy mba ho kasiaka reza ny lohany fa ho nazirita ho an'Andriamanitra hatrany akibo ny zaza ary izy no hanomboka hamonjy ny Israely amin'ny tanan'ny Filistina eo zao ny tantarany Samsona ihany koa de tany ambroaka de efa nisy fifamatorana tamin'Andriamanitra tany ambolana tany akibo mbola tsy nitorotoronina akory satria ity vehivavy ity de tsy niteraka izy mivady fa momba tonga am'izay nefa fotoana rehefa tena nivavaka raha vehivavy de namaly azy Andriamanitra hoe indro hiteraka ianao izy hiteraka ianao raha vehivavy na de momba azy anomboka hitsaika ny zaza ao anatin'ny kibonao anomboka atsapa zavatra ianao ka anomboka hijanona am'izay mifadimbolanao de anomboka hipetraka ny zaza ao anatin'ny kibonao fa saingy zao raha vehivavy mitandrema ianao aza misorotovay aza misorotoka aza mihinana akory zay zava-padiny ianao ary rehefa teraka somatsara io zazy io de aza etezana ny volony fa ho nazirita hatrany akibondreniny io zazy io de aza kasiana reza ny volony fa ho nazirita io ary io zaza io no hamonjy ny zanak'Israely amin'ny tanan'ny Filistina Andriamanitra mihitsy no nifamatotra tamin'ilay vehivavy ary nifamatotra tamin'le zaza tao anatin'ny kibony mbola tany akibo de efa nisy fifamatorana tamin'Andriamanitra le zaza hoe io zaza io de tsy mahazo mihinana zava-padina mihinana biby maloto tsy mahazo misorotoka ianao reniny tsy mahazo misorotovay fa io zaza io de misy fifamatorana amiko Jehova ary rehefa teraka ndray izy de aza etezana ny volony satria io zaza io de mifamatotra amiko tadedi fa ny fifamatorana tsy voatery hoe ianao efa lehibe
dia nanao pakta tamin'ny devolony didinany tamin'ny lamina kely tsy hoe ianao efa nanao sorona tary anao no mifamatotra tamin'ny devoly fa possible mbola tany ambohatra ianao dia efa afaka mifamatotra amin'ny devoly tahaka ny famatorany Samsona zao nifamatotra tamin'Andriamanitra dia misy fiainan'olona ndray le olona mihitsy ny mifamatotra amin'ny devoly hatrany ambohaka zany ny mahagrave be amin'ireny le hoe mbola azavaiko any a grave be mihitsy ry havana le hoe bevoky ianao dia mety hoe nararirary dia lasa ianao nandeha tamina omby asa reny piskidy dadarabe dia lasa ianao zany nakany amin'ireny dia ianao tsy mahalala akory fotsy izy ianao hoe za tsy dia matory amin'ny alina za tsy dia zao amin'ny alina ka raha sanatria asana devolo no meny omby asa io anao na ipiskidy io anao dia tsy ianao ihany no lasa mifamatotra amin'ireo fanafody ratsy ireo fa le zaza ao akibonao mihitsy no lasa mifamatotra amin'ny asana devoly le zaza ao anatin'ny kibo minoan'izany teny zany ianao ry havana ianao zany aza mieritreritra an'izany hoe pastera mitombona ve mitombona zany za dia isan'andro san'andro mandray olona amapolipolo no maro amanjatony amapolipolo ny maro ary rehefa mandray an'ireny olona ireny isan'andro san'andro manao délivrance dia manontanytany an'ireny olona ireny manontanytany ny histoirany manontanytany ny fiainany tany aloha manontanytany ny fifamatorany ray aman-dreniny fa presque misy karazana olona be dia be hatrany ambohaka dia efa nifamatotra tamina fanahy tamina devoly ary ny mandra-pahalehibeany dia afatotry ny devoly izy mifamatotra amin'inona ny fiainanao eto zao Samsona tsy efa lehibe akory Samsona vao nifamatotra tamin'Andriamanitra fa mbola tany anaty kibo izy dia efa nisy fifamatorana tamin'Andriamanitra mbola tany anaty kibo dia efa nahazo contrat Andriamanitra mihitsy no fanaraka tamin'ny ray aman-dreniny anay io zaza io anay io i Andriamanitra ary tahaka ny fisiny zany mififanarahana amin'Andriamanitra zany no misy fisiny zany keo fifanarahana amina demony ary ny olona rehefa arak'izay azavaikopinao zay hoe nandehandeha tamin'ireny mpitaizana dadarabe reny ny ray aman-dreninao ianao mbola tao anaty kibo dia efa manomboka eo satana mifamatotra amin'le zaza ao anatin'ny kibo grave be nge zany ry havana malala ary zany ny mahatonga ny fiainan'ny olona sasatsasany aty aoriana tsisy mangirana mihitsy na amin'ny fiainany ara-bola na amin'ny fiainany ara-tokantrano na amin'ny asa misy zavatra mifamatotra amin'ny fahatandrorany misy zavatra mifamatotra amin'ny fahazazan'ilay ankizy misy zavatra mifamatotra hatrany amin'ny fahatandrorany misy zavatra mifamatotra hatrany amin'ny fahalehibiazana ary dia tena hitanao mihitsy hoe misy karazana olona dia tramina azaza azy ka mandra-pahafatiny lehibe dia tsy manana fiainana vanony zany tsisy fiainana mangirana tsisy fiainana mba mahafinaritra izy zany satria efa nisy fifamatorana tamina fanahy ilaina zany no ilana anisany ilaina ny renresaka délivrance reny a izany no ilana ny vavaka fanafahana satria ianao rehefa nisy fifamatorana tamina fanahy tramina mbola kely hatrany anaty kibo dia tena voafatotra ianao ary tsy afaka miala amin'izay zavatra mamatotra anao ianao raha tsy ao ny herin'Andriamanitra tsy afaka miala amin'ny zavatra mamatotra anao ianao raha tsy ao ny herin'Andriamanitra misy vehivavy anankiray zay ny resaka tamiko tena mampalahelo ao ny fiainan'ny vehivavy io izy madama kely zay zay madama kely ary tena raha marina izy dia tena tokony hafana fo amin'ny fanonton'ny tompo zao pastera io izy dadanay matony toka dadanay matony toka mamanay matony toka ary raha eniko ny fitantarany zareo izy a dia efa tany amin'ny fahatandrorany izy mivady reo samy misotro toka dia nafatiny zokinay lahy anankiray pastera io izy nisotro asidrana batery zany hoe niverin'ny toka zany io asidrana batery io dia nisotrono maty zokinay lahy anankiray pastera io izy a mizokony lahy koa maty teny amoron-tatatra teny amoron'ny arabe dia nybataina teny mbola toka za pastera io izy dia nahita an'ireo fianakaviako sy ireo mpiray tam-po amiko sy ny ray aman-dreniko ampijalian'ny toka
temba mivavaka ho an'izy ireo Jesosy vonjereo tiray aman-dreniko vonje mipiraita-po amiko mijaly izay afatotsy nitoka tomporety piraita-po amiko de izy zany amin'io zany izy moa tsy hoe mbola tena mivavaka be tam'izany zany fa mahalalalala fivavahana fotsiny izy de miantso an'Andriamanitra tam'izany ary de mahatsiravina pasteur izy mijery an'izy menakavo hoe zany mananatra an'ireo fa maninonareo misotro toka nareo vi adaly itoka io ihany mahafaty atsika menakavo maninona misotro inona ozy izy ianao afaka andro fotoana vitsivitsy tateo ariny le anabavy kely io lasa dromel isan'andro mamolavo isan'andro ary izy mipira no mipiraita-po aminy izy manambady amin'io madama kely zay izy manambady miaraka amin'ny zanany izy amin'io zaza kely vao minono mandry eny amorony tany atamatavy moa le tantara matory eny amorony ranomasina eny amin'ny plage eny misy fotoana pasteur olan'ny lehilahy eny ozy izy zarery satria tsy tompony tena nitsony izy de entin'io le fanahana toka io izy de entin'le fanahana toka dia de tena mijaly nefa io anabavy io ny mpananatra ny raita-po aminy izy nananatra ny ray aman-dreniny ary hitan'izao ny vokatry ny ratsy hoe pasteur hitako zao mihitsy ange ozy izy hoe ratsy io e ary zany mpananatra an'ireo fa nareo ve de inona loatra amin'ny mahazo anareo tsy hitanareo ve fa io toka io nafaty any dada sy mama io no nafaty atsika menakavy inona nisotronan'io fa nahavariny tafiditra le anabavy tsy afaka satria izy misy fifamatorana io vehivavy io efa trany anaty any amboaka de efa niezaka niala izy niezaka niala hoe zany ray de tsy ho tafiditra am'izany toko zany mihitsy fa zany izy teneko aminao zany amin'ny alina ozy izy zarery pasteur ny matory eny amorony ranomasina misy fotoana izy miaraka amin'ny zanany kely vao minono misy fotoana pasteur ozy izy aolan'ny lehilahy eny tena misy fotoana tena mijaly teo afaka ampijalino fanahy io ary izy misy fotoana tena hitany hoe consciente be le anabavy ary tena hitany hoe tompony tenany izy ary tena teo afaka fa saingy zao nisy fifamatorana ary ianao tsy afaka miala am'izay ifamatoranao na te hiala ary izy navarinana any pasteur de hoe ahoana ny natafalatsaka natao anatin'le toka nefa zany mananatra an'ireo fianakaviko reo fa tsy afaka satria efa nisy fifamatorana nisy anabavy kely akiray zay koa nyresaka tamiko zavatra ohatra zany any izy moa tam'izany zany tsy mahalala n'le resaka ozina tsy fatan'le ozina raha tsy efa tratra izy fa ny ray aman-dreniny pasteur ozy izy atrany amin'ny bebe anay ihany bebe anay de mpisaratsarabady reny bebe anay de mamanay mpisarabady de ny ravavandry mamanay mpisarabady daholo de kozinanay misarabady de zao pasteur ozy izy tam'izany mbola tsy nanambady de zao ny teniko zany ray de tsy anao ohatran'ny bebe sy ry mama sy reo ravaviny reniko reo zany ray de anana fiainana tena vaovao ary za tsy manambady raha tsy olona tena voninakavady ary tena tia za tsy tia zany misaratsaraka zany satria pasteur ozy izy mijery mipiraita-po amiko ny kozinina anay ny kozain anay de tratran'izany daholo misaratsaraka de tsy manana tokatrano vanimbany zany fa misaratsaraka de za ozy izy miteny andreo nareo ve de tsy mba menatra e fianakaviana mpisarabady sady le manana ny ena tsy mba menatra zany le mananatra anatra zany zany maninona raha mandefitra efa zao nazo andry mama nareo koa mbola miditra am'izany maninona raha mbalamy manotokatrano misy fianakaviana misaratsarabady de ny fiheverany zany hoe le olona ny te sarabady de nanambady tokoa izy tatio ariny tena lehilahy tena ty azy tena nampiakatra azy nakotrokotroka amin'ny mariazy zay ne pasteur izy tena mifakaty tena hoe tena za tena hoe sary-piaro amin'ny vadiko izy izy mivadiko sary-piaro amiko ary zay de tena hoe tena mahita an'le zavatra tsy mety ho nivon'ny fianakaviana de tsika roa ndray tsy tafalatsaka am'izany mandrak'izay fa tsika roa tena mifakaty tena tsika roa tena zao nahavariana pasteur ozy izy iendry zany vadiko zany
fa ny mahavarina pastera de tonga teo amin'ny fisarana ihany efa neviteko hatrany ambolohany zany sarabady zany tsy hitovy amin'ny prêt-à-pot amiko fa tsatsa ihany pastera tena tsatsa ary eo avonino an'leo misy ny oziny za ozy izy tena mieritreritra hoe fitondratena ratsy mahatonga andry mama manao an'ireny cousin anay sy cousine anay prêt-à-pot amiko le hoe ratsiratsy fitondratena be amboposy le hoe ana de manina nefa rovaina ny toetra anareo manina fa tena zao pastera ozy izy sany tsisy antony eny nampisaraka any mivady ozy izy fa nisaraka zay mivady de nanaraka vehivavy afany izy zao eo pastera vomino hoe tena misy marina ty oziny ty tena misy marina ny ozina tena misy marina ny ozina fifamatorany io le bebe efa aviany efa ny sarabady mamany efa aviany ny sarabady izy ny cousin sy cousine ny zokony efa tratrany io ary izy nieritreritra hoe tena hiala fa tsy afaka ary de zao ny nahavariana ta teorina izy zany efa nanana ny ty eritseritsy ty hoe tena raha misaraka amiko mivadiko za tsy hainambady tsony aleoko mijanona célibat fa ny nahavariana nanambady any izy ta teorina de niteraka tamin'ny olo kafa intelo nanambady zay anabavy zay intelo nanambady de niteraka izy de samy hafa daholo ny rainjanana nefa zany anabavy zany efa tena hoe nisoroka hatramin'ny farany de zany ange pastera zao io mahazo azy de tsy hitako hoe tena misy marina ve ty ozony ty sahoany misy tompoko izy Samson de nifamatotra tamin'Andriamanitra tany ambohaka Jeremia mpaminany nifamatotra amin'Andriamanitra tany ambohaka de tahaka zany ko misy hery force possible afaka hifamatotra aminao hatrany ambohaka ary anao na mieritreritra ary anao hoe hiala amty eviteko ty osoroako ty tsy ho tratrany ty tsy possible ny olana amitsika inge hoe tsy mety minona tontolo nafanahy tsika zany ny zavara hitatsika de diplôme fahaizana vola reny fa tsika tsy mino hoe zanona tontolo nafanahy miresaka malédiction oziny bénédiction fitahiny zany ndraindray amitsika ohatrany zavara tsy inotsika zany fa misy io tompoko inona no ifamatoranao mifamatotra amin'izy ianao fa io fiainanao tsy mety lavy io fiainanao tsy mandeha am'izay lohan'io io fiainanao tsisy mangirana io misy zavatra mifamatotra aminy ao ary mila vahana misy zavatra mifamatotra aminy ao ary tena hitanao hoe misy zavatra tianao hodinganina amin'ny alala ny fahaizanao fa tsy voadinganao tena ozy izy ianao io ve de tsy voadingako fa dinganiko io fa tsy voadinganao ozy ianao io ve de tsy vitako io ve de tsy horesiko voadingako fa tsy voadinganao satria ny tena marina misy zavatra mila alamina tontolo nafanahy fifamatorana hatrany ambohaka raha mijery zao tsika ohatra ny tantarany Solomon dia any amin'ny Samuel faharoa toko faharoa amby folo de misy ny tantarany Solomon rehefa iteraka Solomon eo amin'ny andeny fefatra amby roapolo vakiko ny zao vaky ny teny manao hoe ary Davida nampionina ny Batseba vadiny de niditra tao aminy ka nandry taminy ary niteraka zazalahy izy ary ny anarana natany hoe Solomon dikan'le Solomon ery ambany ery de hoe miadana ary Jehova tia azy de naniraka anatanam-paminany ka nanao ny anarany zaza hoe Jededia no ny am Jehova dikan'le Jededia de hoe tiany Jehova averiko andininy fahaefatra amby roapolo ary Davida nampionina Batseba vadiny ka niditra tao aminy ka nandry taminy ary niteraka zazalahy izy ka ny anarana nataony hoe Solomon ary Jehova tia azy niteraka zazalahy Davida ary ny anarana natany hoe Solomon dikan'le Solomon de hoe miadana ary Solomon moa taty aoriana no lasa mpanjaka ny Israely i Davida de nanana zanakalahy maro fa i Solomon no lasa mpanjaka ny Israely ary tamin'ny fitondram-panjakany Solomon
dia ny lamima ny tanàna ny adana ny firenena ny lamima ny firenen'ny zanak'Israely tsy nisy ady tamin'ny andron'ny Solomona tsy nisy ady na ny kely ary tamin'ny andron'ny Davida rainy dia isan'andro Davida miady foana miady amin'ny Filistina miady amin'ny Amalekita miady amina firenena hafa miady ary Davida tena mpiady fa rehefa tonga teo amin'ny fitondran'ny Solomona zanany dia tsisy ady tsonina ny ray ary satria nahoana voateraka Solomona dia efa nisy fifamatorana natao taminy ny famatotra tamina fiadanana ny famatotra tamina fiadanana zany ane izy io raha lasy ana bavy malalako raha tianao ny ananjanaka vanina taranaka vanina akohonana vanina anemboaka ny zazakely dia fampifamatory amin'Andriamanitra anemboaka dia fampifamatory amin'ny ny ohatra zany miteraka ny zanako rehetrarehetra dia mbola bevoka ny vadiko dia fa efa metrako tanana ity zazy ity hitondra fitahina ao anay ity zazy ity dia isy fanambinana ametrako tanana isan'andro ity zazy ity dia misy fahasoavana vao mbola any anaty kibo mitsaika ray volana dia fa metrako tanana 5 volana ametrako tanana isan'andro ametrako tanana dia fampifamatoriko amin'Andriamanitra zaza feno fahasoavana ho feno fanambinana teraka tokoa io tsy tonga dia hitana hoe olona feno fahasoavana ary tena hitana hoe ny zanako rehetrarehetra lazako nareo tsy mararirary lavo zany tsy mbola nisy niditra dokotera ny zanako na indray mandeha ary hoe voantazo na narary kibo na nkoaka dia nandeha dokotera tsy nisy an'izany tsy hoe tsy ilaina ho an'ny dokotera zay moa mariako foana zay so dia indraindray misy mieritreritra an'izany foana hoe tsy mila dokotera ilaina ao aminay feny dokotera mivavaka fa za mampahery an'ireny dokotera reny indraindray hoe tena dokotera raha ohatra ana no client endrasanareo tena tsy azo kilinareo satria tena tsisy marary mihitsy zay menakafy amenna ny any ilanay dokotera dia zao manao asoavan-jasa dia manamboatra nify zay moa efa manana dentiste spécial misy mpiara-mivavaka misy dentiste rahalahy namany reny mba hoe pastera tonga avatery efa nadio nify manamboatra nify ohatra zany zay moa dia efa ratsy nify tambola kely moa zay efa ratsiratsy nify zay moa dia taranak'olona le mahantra napalailo reny tamboalohany dia efa potipotika nify dia tsy maintsy amboarina teo reny ilaina ny dokotera fa raha hoe marary kibo marary vavony narary andomy voantazo dia ndao tsy mbola nalala dokotera tsy mbola nitsindrona hatramin'izay na olombelona azy ny zanako anankisivy nisany tsy mbola nitsindrona tsy mbola ninona paracetamol satria tsy anemboaka dia efa nifamatotra tamin'Andriamanitra gaga amin'ny zanak'olona sasany tena sasatry ny mandeha dokotera isaky mimetsika tena variana indraindray fa onary fa ny zavatra mahafinaritra rehefa Andriamanitra no mitahanao dia voataha ianao zanako anisan'ny mahafinaritra ny ampianarana anisan'ny hoe tena tahian'Andriamanitra ny saina manana fahiran-tsaina amin'ny voalohany zanako ohatrany tsy mahay zany fa mahavariana lasa ohatrany mitana ny larana voalohany faharoa foana ny ampianarana ny akamarony zay daholo ny akamarony eo amilondohany io daholo daholo misy fahasoavana misy fiarovanaandriamanitra satria mbola tiamboaka dia fa hoe zaza tsy anahirana zaza tsy mitondra problème voateraka io dia fa fametratanana tsisy ohatr' zany fa tsy hoe voateraka dia jerijerena dia falifaly fotsiny tena mitovy amin'izy zany tena mahafinaritra hoe dia hoana izy ty dia tsy zany mamaika fa tonga dia fametratanana tonga dia mifamatotra amin'Andriamanitra mifamatotra amin'Andriamanitra ary za mino fa ny zanako rehetra tsy maintsy ho tafita daholo amen zany ny any Davida fantatry ry Davida tsara zany resaka fifamatorana zany fantatry ry Davida tsara zany hoe tsy hoe rehefa lehibe io voadresena kapohana velesina amin'ny fekibo hoendry tsy zany ny andry Davida avao any kibo ny andreo dia efa karakarainy inona problème inona ny any tonga dia efa délivreny any dia efa tsofina rano any dia efa famatotra amin'Andriamanitra any ka rehefa lehibe misy fahasoavana le zaza contraire an'izay nefa misy ny any olona
mbola any ekibo de fetina any afanimpoatsampy vo any ekibo de fa boboka toka vo any ekibo de fa mifoka sigara miaraka amreniny vo any ekibo de fa daka lava sy latsalatsa vo any ekibo de fa esory io fitratra fanilikiliana esory efa manala baraka efa dino zao zanakitsika senao manala baraka fa miteraka ohatrany terabity fa esory vo any ekibo le zaza de fa misy fanilikiliana vova mifamatitra amina fanilikiliana mifamatitra amina fakahalana de normal rehefa teraka ianao teraka le zaza de misy zavatra mifamatotra sy ozina mifamatotra amina zany mila takatsika daholo ry havana i Solomon vo teraka de fa nifamatotra tamina fiadanana Davida mihitsy nanao ny anarany miadany ty zaza ty Solomon ny anarany zaza misy fahasoavana asa raha voarainao zany fampianarana zao zay ny mahatonga anamy teny apetrao fanotaniny mifamatotra amin'iny ianao fa zay ifamatoranao ihany no mamarotra ny fiainanao izay ifamatoranao any no miazonanao tsy possible mihitsy hoe misy andry anankiray mitsatoka eto boarombe ianao mifamatotra amin'iny tongotrao miala metra miala amin'io waizy eo ianao hoe zay famatoranao no miazonanao ary tazonindra zavatra ifamatoranao ianao zay ifamatoranao no mandetika anao zay zavatra ifamatoranao no mitondranao zay zavatra ifamatoranao ihany no mitondranao zany mila takatsika zany zavatra zany mifamatotra amin'inony ianao ary mifamatotra amin'izy i Samuela mpaminany raha mijery ny tantara atsika maranatsika ny tantara atao amin'ny Samuela voalohany toko voalohany de tatsika an'izany tantara zany a toko voalohany Samuela voalohany toko voalohany andiny faraky amby folo zao vaky ny teny ary ny voady iana ka nanao hoe Jehova tompony maro raha mba hitsinjo tokoa ny alahelony ankizy vavinao ianao ka tsy aro ahy ary tsy hanadinony ankizy vavinao fa hanomea zazalahy fa hanomea zazalahy de omeko any Jehova kosa izy amin'ny andro rehetra iainany ka tsy ho kasiakarezany lohany ary raha mbola naharitra ny vavaka teo anatrany Jehova izy de nodiniany ely ny vavany ery amin'ny andiny fa 7 de namaly ely mpisorona ka nanao hoe mandehana somatsara ary omen'Andriamanitra ny Israely anao ane izay nangatahanao taminy amen halleluja raha mijery an'io ianao zao de tantarany Samuela mpaminany ray izy io ny renin'ny Samuela de vehivavy tsy niteraka vehivavy momba Iana no anarany Iana de tsy niteraka mihitsy Iana amatona ny maro ny vadina izy mivady fa tsy niteraka de indray andro izy tonga tao an-tranon'ny Jehova de rehefa tonga tao an-tranon'ny Jehova izy de nivavaka ary zao nivavaka nataony sy voady nataony Andriamanitra tsarovy ty ankizy vavinao ty tsarovy ty zanakao vavy ty mba omeo zanaka raha omenao zazalahy Jehova o de omeko anao io zaza io amin'ny androm-piainany atolotro anao io anao ny asanao omeko anao io anao ny asanao mandritry ny androm-piainany tompo io zanaka lahy io zazalahy io omeko anao io tompo amin'ny andro rehetrarehetra iainany halleluja zany zany ny voalazan'ny baiboly eto tany amboaka zany Samuela de fa nifamatotra tamin'Andriamanitra ary nampifamatorany ray aman-dreniny tamin'Andriamanitra hoe raha vao mahazo zaza de omeko an'Andriamanitra sady voady le izy ny fifamatorana ary de nafinaritra tokoa teraky Samuela tateorina nahazo zaza Iana de teraky Samuela inona ny zavatra nafinaritra nomeny reniny an'Andriamanitra nomeny reniny natolotra tao amin'ny fiangonana hoe ity ny zanako anao ny asan'Andriamanitra mbola tany amboaka mbola tsy nitoritoroniny
de efa nifamatotra ary zany natonga ny Samuela lasa mpaminany lehibe sady lasa mpisorona lehibe tamin'ny andron'ny Saul mpanjaka de izy ny mpaminany lehibe sady mpisorona tamin'ny andron'ny Davida mpanjaka de mbola izy koa ny mpisorona ary mpaminany lehibe tamin'izany fotoana izany Solomon anisan'ny tena nampiasain'Andriamanitra hatramin'ny fahazazany ka mandrapahafatiny azafady Samuela fa tsy Solomon Samuela mpaminany mila takatsika zany fampianarana izany hoe mifamatotra amin'inona fiainanao raha tsapanao fa anisan'ny misy fanahy ny famatotra taminao hatrany amboaka de za mbola miteny ihany minozo ny fampianarana zao tsy misy afa-tsy Jesosy manafaka an'izany satria ny resaka fifamatorana ozina de tontolo aranam-panahy any amina domaine spirituel zany tsy any amina resaka fizika na matematika zany tsy any amina resaka comptabilité zany fa any amina resaka tontolo ara-panahy zany ka tsisy fomba mamahany zany raha tsy herin'Andriamanitra ireny fanolora-tena vavaka no ilaina am'izany fanompoana an'Andriamanitra fanolora-tena ho an'i Jesosy na de efa potika sy rava renao afaka mandrava ny fifanarahana afaka manapotika ny fifamatorana izay nahazo anao hatrany amboaka ianao azo potehana zany azo potehana zany fifamatorana hatrany amboaka zany ka mandra-pahalehibe anao azo ravana zany de afaka mifamatotra amin'Andriamanitra ianao mifamatotra amin'Andriamanitra ianao afaka mifamatotra amin'Andriamanitra ianao ny olona riavana rehefa manomboka mifamatotra amin'Andriamanitra tsy maintsy mamiratra ny fiainany ianao raha vao mifamatotra amin'ny devoly zany ny ariavana ny tsy mbo atahorako zany tsy mbo atahorako hoe sanatria misy mpanompo ny devoly miady amiko na olona tsy mivavaka miady amiko na hoe olona manenjika fivavahany reny tsy miady am'ireny avy aloha fotsiny izy ianao ny ataony ao potika ho azy eo izy raha tsy mibebaka miady zany za tsy miady aman'olo zany fa fantary fotsiny fanizany izy miady amiko raha devoly no mifamatotra aminao tsisy devoly mitondra zavatra tsara zany amin'ny fiainanao riavana ny any devoly mako fitaka sy fandrika daholo ny any devoly zany daholo ny devoly rehefa mifamatotra amin'ny devoly fandrian'ny devoly ny olona io ny toka ho any tsara ny toka ndana sotroy ndana miady ny olona toka gasy toka vazaha ozy ny devoly sotroy fa tsy maninona jereva ianao nahita mamolava ka tsara fiafara nahita olona mamolava ianao ka tsara fiafara nahita olona mamolava ianao ka niadana ny tokantranony nahita olona mamolava ianao ka tafita tamin'ny fiainany fa ny olona mamolava na ingénieur io na docteur io na directeur général io potiky tsy maintsy potika ny avarany zany ny fandriky ny devoly fandriany devoly oatra zany ianao haniny toka fa mitsofoka ao ianao fiafaranao potika zany daholo ny atsana devoly aporosiany devoly ny olona fony sigara lehilahy koa ohatrany tsy bandy koa elisany ohatrany tsy lehilahy ty fa mifoka sigara avy eo marary ny vavony marary ny avokavoka tsentsiny setroka ny avokavoka potika eritsereta tsy haiko ohatrina zao ny raha amin'ny sigara raha zao rahalary 2 taona ianao zany 5 taona ko ty hoe 20 taona 30 taona ianao zay mifoka sigara efa mety natsangana building ianao ohatra zay pitehany devoly ianao ary ianao zao mahatsapa hoe tsy mahasoa anao sigara zany mahatonga anao te hiala amin'ny sigara zany daholo io ampidiriny olona fijangajangana ny lehilahy ray ndana mijangajanga raha tsara io maninona amin'ny miafina raha tsara fijangajangana maninona ny afenina amin'ny vadinao fa matoa ianao miafina amin'ny vadinao miafina amin'ny olona de fantatrao fa ratsy io ary hitanao fa ny fijangajangana na vehivavy na lehilahy mefara amina famoizam-po ratsa-po fampitehana sy faharavana ary korota-tsainy tsisy olona mijangajanga zany na lehilahy na vehivavy ka tsy mefara miady tsaina
izy mivady mifara mikorotana ny tokantrano potika hatramin'ny taranaka zany ny devoly mamy ampinanana ohatrany boankena fa ny manala ny trosany ny raha ainao le manao boana hena mila kena dao le mitehina kena foana de manao boana hena zany hoe mitrosa hena de mamy ampinanana fa ny mandony trosany raha zany ny atao hoe demony misotro labiera ianao ohatra ny tena tsisy ohatranao mihitsy ny lehilahy fa misotro labiera fa potika ihany ny afaranao danany amin'ny loka rehefa miloka ny olona ary tsy mahatsiaro toerina mihitsy fa mahita tsirony amin'ny loka fa tsy mbola nahita olona ianao ka nipoka amina miliara tamin'ny korsa sovaly poka amina miliara tamin'ny korsa sovaly ka tsara fiafara ndana ny tanio izy hoe anao nahazo 500 millions de andana ny tanio ny fiainany zao milamina ave ny fiainany fa jerevo ny fiainany reny volan-doka reny olona nahazo vola tamin'ny volan-doka sy ny alahelin'olona zany daholo ny asana devoly tompoko ohatra ny mafinaritra raha jereny fa tena loza sy pozina ny ao anatiny pozina ny ao anatiny ary zany ny tsy mbo hidiavako aman'olona ka hitaka hoe olona mpanoty iny andevony devoly iny sy aza miady aminy fa potika ho azy eo potika ho azy tsy mila miady akory anao de potika ho azy eo za tsy mbo miady amin'ny olona le hitako hoe tsy mahalala an'Andriamanitra eny aloha ianao fotsiny de mifampitazana eo tsika mangataka famirapon'ny tompo aminao amela ny elikon fotsiny tompo zay ihany ny ataoko fa Andriamanitra ny toy eny zany ny ampahirezako atsika ry havako ary lasaina bavy mpanaraka ny fandarana inona ny famatoranao raha mifamatotra amin'ny devoly ianao mbola tsy tary ianao androany raha vahany zany andao ifamatotra amin'Andriamanitra ndeo ifamatotra amin'Andriamanitra tsy mahasoa anao ifahajanony tsy tary ianao zao toroteniko zao tsy hoe misy zavatra tedaviko aminao de mitory ianao an'izao fa zao toroteniko zao de tena afatra Andriamanitra satria tian'Andriamanitra iova ny tantaranao sy ny toy amin'ny fiainanao ry tanora be da be tanora amintsika tena efa potika sady vao miainga kely de efa potika sady ny fiainana vao miainga de efa mifarana maninona ny mampijaly tena ohatr' zany maninona no mitsofoka any anaty aiziny anao nefa be da be mazava misy mazava maninona ianao no miletika any anaty dalina nefa misy lalana tsara tian'Andriamanitra hitondrananao maninona no potehana no avinao ry tanora potehana maninona no potehanao no avinao nefa misy lalana tsara tian'Andriamanitra hitondrananao miangavy ianao mbola tsy tary ianao tapao ny fifamatorana amina demony de andao mitsofoka amin'ny fifamatorana amin'Andriamanitra mety efa mifamatotra trany amboaka trany amin'ny ray aman-drenao tany anaty kibo anao rehefa mifamatotra tamin'ny devoly azo ovainy zany ry havana malala possible azo ovainy zany maherezitsika de vavakytsika misory tompo nandraizany fampianarana zany zay mindray fa zany fampianarana andihany voalohany momba ny hoe fifamatorana mifamatotra amin'iza na mifamatotra amin'inony zany dia nafahana ena lala zavatra be dia be amindra fo aminay eny ianao anapaka ny ozina rehetra amin'ny fiainanay eny ianao hotapahanao zay rehetrarehetra fifamatorana tamin'ny demony ary anangana anay indray ianao androany anangana anretim-pino anangana anreto foralasanabavy anangana an'ireo zay potika anangana an'ireo zay efa miletika za mino fatao ambadika zay toroteny zay dia hiarina ny fiainan'izy ireo raha tena mangeta eto izy ireo dia anarina azy ianao ary tsy maintsy tahiny izy ary tsy maintsy fovonjy izy orava reo tapaka reo ozina rehetrarehetra ary manomboka ifamatotra amin'Andriamanitra velona ifamatotra aminao zay Jesosy misy mpivavaka mijery an'ity fandarany ity fa dia ny anarany hoe mpivavaka izy hoe kristianina fa sangindrisy tompo tena mbola tazolo ny devoly am'ireo fatotra avany am'ray aman-dreny fatotra trany amboaka ary na de efa koral ary izy de mbola mifatotra de konina izy fa mbola mifatotra vita batisa izy fa tena mbola mifatotra ary tsapa mihitsy ireo fatotro ny ray aman-dreny mamatotra azy Jesosy eo raha mangetahita no afaka izy de tsy maintsy vovonjy misy sore tompo amen tompo any ahitantsika mianakavy zay ny fotoanantsika teto amin'ny manaraka hotozatsika tapa amin'ny voalohany zay fa isy tapa amin'ny faharoa tapa amin'ny fahatelo izay fampianarana zay hotoizako eto ihany hoe mifamatotra amin'inona mifamatotra amin'iza ny fiainanao
raha mila délivrance ianao dia isan'andro moa tsy amin'ny mongo tendre fanambojanary a dia misy délivrance manomboka amin'ny sivy fametran-tany anao a misy pasteur mandray eo naty zariny ao dia misy pasteur mandray eo misy fitaovam-bavaka atao isaky ny amin'ny 12 ao ihany ao mongo teo raha ohatra ka liny ianao isan'andro latsinainy hatramin'ny zoma amin'ny 12 raha mila vavaka ianao ka mila herin'Andriamanitra misimisy kokoa misy anko amin'ny namarainao dia afaka tonga ianao raha teo avy ny tompony etantsika ndana mivavaka ary voalohany indrindra dia manana etaeta ho afaka raha teo afaka ianao dia mitenena ny tompo tena teo afaka tsapako loatra ny fatotra mahazo hafa avonjeo a tompo anampy anao ny tompo mangetaeta dia tena mitedava ny tompo mivavah maraina ataondro hariva ohatra anao mandoly fa rehefa tena mangetaeta ianao dia anampy anao ny tompo veloma tompoka vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance saenjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha fandefety izy mba asy